misaotranao Jeso malalo tratrizao fotona mamizao ianaranay antongotrao izay mpianatrao koa mitenenare Jeso malalo izahay iaino tsaranao ka iroteny avy aminao itoetrabetsaka amponaya koa mitenenare Jeso malalo izahay iaino tsaranao ka iroteny avy aminao itoetrabetsaka amponaya iroteny avy aminao itoetrabetsaka amponaya. Fahalemerabantsika tsirairay avindray tonga eto amin'ny lesona ho an'ny tanora zokiny isika amin'ity anio ity. Saiko an-trano mandrakariva ianao anaraka izany hatramin'ny farany ary mba tsy ho androany ihany fa ho raisintsika fahazarana tsara indrindra ny mianatra ny ten'Andriamanitra. Alohan'ny dirantsika ny amin'ny lesona anio dia hivavaka isika. Ry Tompon'Andriamanitra eo mbola velom-pisaorana anao izay noho ny amin'ny fotoana izay omenao anay entina andinihana ny teninao. Saotranao ihany koa izay mitaona anay mandrakariva amin'ny alalan'ny fanahinao masina ny mba tsy hahavarinanay ny amin'izao fiainana izao fa mba hibanjina ihany koa ny amin'ny mandrakizay izay efa homaninao anay. Ankahirezo ny fonay ary tao mandrakariva izay avitsika ahafantatra zavatra lavitra sy oliana ny amin'ny famonjena izay omenao anay. Amin'ny anaran'i Jesosy, amen. Lohateny lesona antsika androany dia manao hoe tsy matahotra an'izay mety ho vokany. Tsy matahotra an'izay mety ho vokany. Isan'ny taranaka amin'ny fandimby dia naniraka ny mpanompo ny Andriamanitra nameloka ny fahotana. Na teo amin'izao tontolo izao izy io na teo anivon'ny fiangonana misy antsika. Nefa zavatra malefadefaka no renin'ny olona olazaina aminy matetika ka tsy azony ekena ny fahamarinana madio, ilay fahamarinana izay tsy misy osokosoka. Betsaka ohatra ireo mpanavao fivavahana no nanapa-kevitra raha nanomboka ny asany izy fa hitanjona fantatra amin'ny famelezana an'ireo fahotan'ny fiangonana sy ny firenena ozy izy. Nanantena manko izy ireo fa amin'ny alalan'ny ohatra ny fiainana kristianina madio izay asehony no ampiverina ny vahoaka ho amin'ny fampianaran'ny Baiboly. Nanindry azy ireny anefa ny fanahin'Andriamanitra tahaka ny tamin'ny Elia izany izay nanetsika azy hanameloka ny fahotan'ny mpanjaka ratsy fanahy sy ny vahoaka izay nivadika. Tsy natao toy ny tsy tory an'ireo teny mazava ao amin'ny Baiboly dia ireo fotom-pinoana izay nampisalasala azy ny aneho azy. Voatery izy izany hanambara tamin'ny kafanampo ny fahamarinana sy ny loza izay mananontany ny fanahy. Ny teny izay nolazain'ny Tompo manko no nambarany ka tsy natahorany mihitsy izay mety ho vokatra izany ary dia voatery ny aino ny fampitandremana izay nolazain'ny vahoaka tamin'izay fotoana izay. Dia toy izay ihany koa no hitoriana ny afatry ny anjely fahatelo rehefa tonga manko ny fotoana izay hanaovana an'izany amin'ny alalan'ny hery lehibe indrindra dia hiasa amin'ny alalan'ny fitaovana izay feno fanatretena ny Tompo ka hitarika ny sain'ny olona ihany koa izay manolo tena ho amin'ny fanompoana azy. Ny osotry ny faminaniana no hamendrika ny mpiasa mihoatra noho ny fianarana izay ny anarana izany na taiza io na taiza na iverintsika fa eny amin'ireny sekoly ambony ireny. Isy olona manam-pinoana sy tia vavaka ho voasesy roso ao anatin'ny hafanam-po masina ka nambarany teny omen'Andriamanitra azy ary ahariary ny fahotan'ny Babilona amin'izay fotoana izay. Aseho masoandro avokoa ny vokatra mahatahotra avy amin'ny fanamafisan'ny fanjakana sy ny lalam-piangonana ary ny fitsofan'ny
filalaovan'angatra, ao anatin'izany ny fandrosoan'ny fahefana papaly zay mangina nefa aingana ty aingana hitantsika io karazana fanambarana nandritra ny herinandro ity, ary fo amin'ny alalan'ireo fampitandremana zay mihezinezina ny vahoaka. Anarivo ny olona iain'ny teny izay tsy mbola renina oviana na oviana, ary ho gaga izy raha mandre ny fanambarana fa i Babilôna dia ny fiangonana izay lavo noho ny hevi-disony, noho ny fahotany, noho ny fandavany fahamarinana izay nalefa ho azy avy tany an-danitra. Voalaza mialoha amin'ny faminaniana entin'ny afatry ny anjely voalohany izay ao amin'ny Apokalipsy 7:12 fa izy fifoazana lehibe ozy izy ara-pivavahana rehefa toriana ny fiavian'i Kristy tsy ho ela. Ny afatra koa zany dia mazava amintsika ny amin'ny fotoana izay isian'io fihetsiketsehan'io, voalaza fa anisan'ny filazantsara mandrakizay zany ary manambara ny fiatombohan'ny fitsarana. Efa nitoriana tamin'ny andro rehetra mifandimby ny afatry ny famonjena, fa nefa kosa ity afatry ity dia fizarana amin'ny filazantsara izay tsy azo toriana raha tsy amin'ny andro farany, satria amin'izay vao marina ny hoe tonga ny andro fitsarana. Ny irina dia ianao izao ho fitaovana feno fanatretena ho an'ny tompo tokoa, hitarika ny sain'ny hafa ho an'ny fanoloran-tena ho amin'ny fanompoana an'i Jesosy, ka tsy salasala ilaza amin'ny fahamarinana kanefa ao anatin'ny fahendrena, tsy amin'ny fizahozahoana, ao anatin'ny fitiavana sy ny fahendrena mandrakariva. Aoka ho vonona ny amin'izany tokoa isika, fa ho herintsika tokoa ny fanahy izay mitaona antsika ho tory ny filazantsara eny amin'ny manodidina antsika tsirairay avy. Dia mirary soa indrindra ho anao izay manaraka izao lesona izao, ny tompo anie hanome hery sy hampavonina antsika tsirairay avy ny amin'ny rotsahan'ny fanahy masina mba ahafahantsika mamita ny asa amin'izao andro farany izao. Ivavaka ary isika. Iranay tsara ny asin-danitra ao mbola misaotra anao izay ny amin'izany teninao izany. Misaotra anay ihany koa izay naverina ny sainay eo amin'ny tokony homananay tsara, ary ihany koa nijoroanay eo amin'ny fahamarinana mahakasika anao. Vonono ny foamam-pananay tsy hatahotra ilaza ny marina, hiaina ao anatin'ny fahamarinana ihany koa, ary ny koa hanome voninahitra anao mandrakariva. Anaran'i Jesosy, amen. Kristi kapiteni nialuana anilekirazi numanucita aninitsipita numilansaka anunifinumana uapengana Fanjeseni samerachisa Zimia zamina Manju suiza Kristi kapiteni